ny rahalainao no andraikitrao vavaka sy torohevitra mahasoa fandaharana arainao isaky ny amin'ny ora toy izao Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures, réponds-nous. Par plus d'amour encore, plus puissant et plus fort, viens sanctifier ton corps, parle-nous. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Ry rahalahy sy anabavy mpiray tanindrazana amiko maneran-tany. Avy ety France ny tenako miarahaba anareo nahatratra soamatsara ny fitsingerenany nahazo antsika malagasy ny fahaleovantena. Isika rehetra dia samy mahafantatra fa firenena notahian'Andriamanitra Madagasikara. Tena manan-karena ny firenetsika, feno ny voninahitr'Andriamanitra. Kanefa ny zavatra iarahantsika mahita koa dia ny abetsahany mahantra satria mahatratra 70 isan-jaton'ny malagasy no ao anaty fahasahiranana. Fotoana tsara hanaovana ny jeritodika momba ny fiainam-pirenena izao. Mankalaza ny faha-80 taona ny fahaleovantenantsika isika. Nahitantsika sove izay fandraisantsika an-tanana ny raharam-pirenentsika izay
nisy nahitana soa saingy nahitana fahasahiranana ihany koa. Ny manam-pahaizana dia milaza fa tao anatin'izay 90 taona izay dia tsy nitsahatra ny anahantra ny Madagasikara. Antony telo no tanisain'izy ireo na tonga izany zavatra izany. Tsy hitanisa azy ireo eto ny tenako, fa ny tenin'Andriamanitra no tiako hampatsahivina antsika. Ozona ny fahantrana fa tsy fitahiana. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomie 20:20 dia ahitantsika fa ny fitahiana no tian'Andriamanitra omena ny fireneny, ary izany ihany koa ny an'ny firenena rehetra. Ny tsy fanarahana ny didin'Andriamanitra sy ny lalàny no mahatonga ny sakana amin'ny fitahiana izay tian'Andriamanitra omena ka mahatonga ny firenena hiara-ny ozona. Mahaleo tena ny firenetsika, kanefa dia mbola hita eto amin'ny firenetsika ny ozona manaraka izao. Ny vahiny eo aminao hisandratra ho ambony dia ambony noho ianao, fa ianao kosa hietro ambany dia ambany. Izy hampisambotra anao, fa ianao kosa tsy hampisambotra azy. Izy ho lohany, fa ianao ho rambony. Izany dia novakiana tao amin'ny Deutéronomie 20:20 ka ny 7:70 sy ny 7:70. Matoa izao ozona lazain'ny tenin'Andriamanitra izao no hitantsika niariary hatramin'izay ka hatramin'izao, dia satria tsy nanaraka ny didy sy lalàn'Andriamanitra izany ny firenena malagasy. Tsy fotoana tokony hanapahana ny hevitra ka hanarahana amin'izay ny didy sy lalàn'Andriamanitra ve izao? 90 taona izay no tsy nitsahara ny fahantrana. Samy te hahita ny firenetsika hiala amin'ny fahantrana isika mianakavy. Aok'izay ny fahantrana, aok'izay ny ozona. Ny fiverenana amin'Andriamanitra ihany no azahoana famelakeloka, fanafahana sy tena fahaleovantena. Ny fialana amin'ny ratsy fanao ihany no ahafahan'ny firenetsika miala amin'ny ozona. Ny fanapaha-kevitra hanaraka ny didy sy lalàn'Andriamanitra ihany no fibebahana andrasan'Andriamanitra, ahafahany manala ny ozona eo amin'ny firenetsika. Fibebahana amin'inona ary? Amaliko izany fantaniana izany dia mamela hamaky izao tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomie 20:20 manaraka izao. Aoka tsy hisy eo aminao izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo, na mpanao fankatovana, na mpanandro, na mpanao sikidy, na mpanana ody, na manao masimbava, na mpanadina amin'ny manao azy ho tsindry zavatra, na mpanao atsarana, na mpanontany amin'ny maty, fa fahavetavetana eo imason'i Jehova izay rehetra manao izany rehetra, izany zavatra izany. Fahavetavetana arak'izany eo imasony ihany koa ny famadihana. Sitrapon'Andriamanitra ary tena kasitrahany ny fanajanany ray aman-dreny sy ny olon-dehibe, fa ny fifandraisana amin'ny maty na ny razana no tsy akasitrahany. Mazava dia mazava ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny mpitoroteny 7:5 fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona ary tsy manana valim-pity intsony izy, fa adino ny fahatsoarovana azy. Na ny fitiavany, na ny fankahalany, na ny fialonany dia samy efa levona ela, sady tsy manana anjara intsony mandrak'izay amin'izay atao aty ambany masoandro izy. Noho izany ary
dia mila mibebaka ny amin'ny fanaontsika isika dia ny fifandraisana amin'ny maty izay ataontsika ao anatin'ny famadihana. Ny fibebahantsika no ahafahantsika miala amin'ny ozona mahazo ny firenena. Izao no lazain'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 9:9-3. Koa raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ihany no ahazoana fanafahana amin'ny ozona rehetra. Satria tiantsika handroso izao firenentsika izao, satria tiantsika handray fitahiana ny malagasy rehetra. Anjarantsika kristianina zanak'Andriamanitra no mitory ny fibebahana hialana amin'ny ozona. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ihany no ahazoana fanafahana. Amin'ny alalan'ny rery ihany no ahazoantsika ny tena fahaleovantena ka handraisantsika fitahiana. Ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao firenentsika izao dia ny fiadanana, ny fandrosoana, ny fitahiana manana ambiampy, ny voninahitra. Azo antoka zato isan-jato fa raha mitaona ny firenentsika amin'ny fibebahana isika dia marina sy mahatoky Andriamanitra ka hamela ny elontsika, hanasitrana ny tanintsika ary dia ho tanteraka amintsika ny sitrapon'Andriamanitra. No tahian'Andriamanitra Madagasikara, feno ny voninahitr'Andriamanitra ny firenentsika. Ary izany dia nataony mba hahatonga antsika rehetra mianakavy ho fitahiana ny firenena rehetra. Mpanompon'Andriamanitra missionnaire malagasy aty Frantsa, Marcel Léon, no manolotra anao ampitiavana izao teny izao. Andriamanitra raintsika ny hitahy antsika mianakavy. Fiadanany faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompondray izy mianakavy dia faly ihany koa mifanatry tavantsika eto indray. Hivavakantsika. Tompo Andriamanitra io dia mbola misaotra anao zay fa nomenao tombonandro ahafahanay mivavaka sy miantso ny anaranao indray. Ahafahanay mivavaka ihany koa an'ity Madagasikara nosy maminay ity. Manoloana izao aretina maro isan-karazany izao dia manatrehana ifenonao Andriamanitra, ny herinao, ny fanahy famarinanao sy ny famasinanao no hirotsaka amin'ity nosy maminay ity, hirotsaka amin'ny malagasy tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no angatana izany. Amen. Andeha ho raisintsika manokana mihitsy ry izy mianakavy ny teny voasoratra ato amin'ny Salamo 120 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fialofana sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany no tsy atahorantsika, na dia miovitrovotra aza ny tany, na dia mifindra ho ao anaty ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondrona sy misamboaravoara aza ny onjany, ka miorooro ny tendrombohitra noho ny fisafokany. Izany teny izany dia miraisana manokana mihitsy mba hananantsika hery, hananantsika toky avy amin'Andriamanitra, izay tsy azavaina be firy intsony satria izy Andriamanitra mihitsy no efa miteny fa izy no fialofana sy hery ho antsika. Manoloana izany indrindra amin'izao confinement total izao dia manasa antsika ira efa diso haitsika loatra, ira efa haitsika loatra ny fandihy dia ndaontsika hifaly satria efa nomen'Andriamanitra toky amin'ny alalan'ity teniny ity dia hiara-nditsika amin'ny alalan'ity ira ity. Ny ira moa efa diso haitsika loatra. Ndao ary. Se fanao Madagasikara, izy no tompo sy mpanjaka, izy no tompo ny lapa Madagasikara, rehefa ny Jesosy Madagasikara, rehefa ny Jesosy
Madagasikara izy no tompo sy mpanjaka izy no tompony lapa Madagasikara rehefa ny Jesosy Jehovah, misaoran Jehovah, misaoran anarany masina. Misaoran Jehovah, misaoran Jehovah, misaoran Jehovah ry malagasy. Misaoran Jehovah, misaoran Jehovah, misaoran anarany masina. Warumbulu anao mandrakiza Ifadalanaavy anao kosa tokorainay Nondadainay mba hirotsaka amin'ny tsirairay Madagasikara efa ny Jesosy Jesosy efa anao Madagasikara Izy no tompo sy mpanjaka Izy no tompony lapa Madagasikara rehefa ny Jesosy Madagasikara efa ny Jesosy Jesosy efa anao Madagasikara Izy no tompo sy mpanjaka Izy no tompony lapa Madagasikara rehefa ny Jesosy Mifaly mandrakariva ary malagasy avako mirafy iram-baovao any Jehovah hehe eno iaho hoe mifaly mandrakariva ndao ary Jehovah, misaoran Jehovah, misaoran Jehovah ry malagasy. Misaoran Jehovah, misaoran Jehovah, misaoran anarany masina. Misaoran Jehovah, misaoran Jehovah, misaoran Jehovah ry malagasy. Misaoran Jehovah, misaoran Jehovah, misaoran anarany masina. Misaoran anarany masina. Misaoran anarany masina. Fiadanan'i Kristy ho amintsika rehetra arabaina ianao manaraka izao hika mafy sy fiderana izao ary andraindraikitra ho amin'ny rahalahintsika isika izay moa ny lohateny ho amin'izao fandaharana izao noho izany ry havana malala rehetra amin'ny tompo n'aiza misy ianao na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina manerana an'izao tontolo izao dia izao no hafatra apetraky ny tompo amin'ny Jakoba 5 dia ny 7:4 fakiko aminaran'i Jesosy hoe misy marary va eo aminareo aoka izy abaka ny lolon'ny fiangonana dia aoka nositra diloilo azy amin'ny anaran'ny tompo ireo sady hivavaka eo aminy ary ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary fa ny tompo hanangana azy ary hananoty izy dia havela ny elony. Amen. Zavatra niainana nijorona vavolombelona ry havana fa nisy mpanompon'Andriamanitra tena narary tahaka an'izany tokoa vao tsy ela akory fa herinandro lasa izay ary dia tao anatin'izany nisy ny tazo mahery, nisy ny fahaseporana, nisy ny fisehoana aretina amin'izao arety mandringana izao kanefa rehefa nampiantso izy dia natao ny vavaka
ary tao anatin'izay saorana ny tombo farana tao azy ny testa dia negatif izany, saorana ny Jesosy lehibe izany. Ko ankehitriny dia te hampahery atsika dia anamafy ny fifandraisantsika am-panahy, indrindra ny fifangatiavana mba tena hiara hivavaka ary matokifa Jesosy Kristy tompo dia akaikin'izay manana fotorotoro sy mangoragoraka dia ataontsika hiaraka hivavaka. Misaotra Jesosy ny amin'ny herinao sy ny fitiavanao. Tompo, tsy Andriamanitry ny akaiky ihany ianao fa ny any lavitra koa, ary ny fiadiana tsara indrindra nananay dia navavaka tsotra sady fohy azy Andriamanitro terenao zany, ary efa niporifoinao zany Jesosy io. Ko ankehitriny tompo dia mideranao zay no nanamarinanao ny teninao fa na dia marary azo ny tazo mafy sy ny aretina mafy aza dia nasehonao ny voninahitra ao fa ianao Andriamanitra mahay manasitrana ary ianao mahay mamonjy, satria ny anaranao dia mpamonjy. Ko misaotra Jesosy, apetraka eo am-pelantananao ireo rehetra izay mararika mitady ianao, amarino aminy ny teninao hoe akaikin'izay manana fotorotoro sy mangorakoraka ianao, ary ny olona izay manana fotorotoro sy mangorakoraka ireny dia tsy ataonao tsinitsinina, mamindra fo ianao ho azony marary dia isitrano izy. Mangataka aminao koa izahay mba jereo ireo rehetra izay mpitaiza, ny dokotera sy ireo rehetra izay mikarakara eny fanatitra amin'ny fianakaviana izay manana ny tsy salama azy dia ampaherezo. Esory Jesosy ny fanahy ratsy rehetra izay mitondra ny fahakiviana, ny fanahy ratsy rehetra izay mitondra famoizam-po, fa mba hatrakao izy ka hanana fanantenana, satria ao aminao no misy ny fanantenana, ary matoky izay fa izay rehetra miantso ny anaranao dia vonjenao izy. Tompo, misy koa ireo rehetra izay azo pahoriana, efa manana ireo havana izay nodimandry Jesosy io, ny fanahy ny fiononana ny ampahery azy ireo, ary indrindra mba ahaizany matoky fa tsy fona ny fanantenany, fa ianao Andriamanitra mbola mahay mijery izay rehetra manana ny izany fahoriana izany ao anatin'ny tokantranony. Jesosy io, mangataka aminao mba tsy hanakery, tsy hanapahefana amin'izay rehetra mbola velona, ny fanahy ny fahafatesana, fa didiana somana aminaranao Jesosy Kristy zany mba hiala ho any farimy rehetra hafa, mba ataovy miavaka ny mpanomponao izay manompo, izay mitady ianao, izay mila anao amin'izao fotoana izao. Asehoany famindramponao Jesosy ka vonjeo izy. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany, ary amin'ny anaranao koa no anehoanay fisaorana, satria fantatro Jesosy fa nao zava-mahagaga ianao. Amin'ny anaranao Jesosy io, amen. Dia iny Jesosy tsika, ary ankehitriny dia anao hira fiderana, fangatahana amin'ny tompontsika tsirairay mba hametrahantsika amin'ny fiainantsika amin'ny Jesosy sy ny fitokisantsika eo aminy. C'è fantasina nella ni fa usi con naita quando kana hama fini finu kanyana shano nu ansu mio giorni usano cerec ancecciano uate tugni fa ana au de ayana
iray raha feno dahotrana mianjera ianao tsy mbadiso ary tsy odiso ka nianazanano antso miojany onjano tsereko sameyavizany antratranao ao de to va anao ao de ai isakiza miantso aiana oento aminy lalina tsy takatrao ka io sinay ny fino rehefa eo ny mpamonjiko fa na io dazio ao raha miosona ny fino ka andeha ambony rano isakiza miantso aiana oento aminy lalina tsy takatrao ka io sinay ny fino rehefa eo ny mpamonjiko fa na io dareo ao raha miosona ny fino ka andeha ambony rano isakiza miantso aiana oento aminy lalina tsy takatrao ka io sinay ny fino rehefa eo ny mpamonjiko isakiza miantso aiana oento aminy lalina tsy takatrao ka io sinay ny fino rehefa eo ny mpamonjiko ry zanak'olona ny rahalainao eny ny rahalainao no andraikitrao narainao teo ny fandaharana ny rahalainao no andraikitrao